Dia faly manonona ny fiadanan'ny tompo hanapaka ho amponareo tsara avy indray ho aminareo hatrany ande izy. Amen. Dia faly mamangy sy mampahiry anao amin'ny alalan'izao video izao amin'ny alarobia masina 8 aprily taona 2024 ity. Dia arivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesu Kristy manantona anao indray izahay. Fa ianao ihany no Andriamanitra velona sy masina. Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany. Ary Andriamanitra tianay sy mikarakara anay. Misaotra fa mbola velonay izahay. Misaotra fa mbola salama izahay. Misaotra fa mbola afaka mitodika aminao izahay. Dia manantena ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Hiteny aminay na amin'ny alalan'ny teninao izay hovakiana na amin'ny alalan'ny hafatra izay efa nampitondrainao raha teo. Dia ianao no anomana ny fony tsiraray mba tahaka ny tany lonaka hanirian'ny voatsara. Amin'ny anaranao ary Jesu Kristy. Amen. Ny filazantsara araka ny Jaona 7:1-7 no misy ny tenin'Andriamanitra ho antsika anio. Jaona 7:1-7. Izany moa dia milaza ny nampahiran Jesosy andra lehilahy teraka jamba. Rehefa hita ary dia vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Aranandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka. Ary ny mpianany nanontany azy hoe, Rabi eo, iza moa no nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asany izay naniraka ahy raha mbola atoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rova dia nahosiny ny mason'ilay jamba. Ary izy taminy, andeha sasao ny masonao any amin'ny farihy Siloamo, izay atao hoe raha adika ny rahina. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miaramila mandroso izah
Kristi kapiteny mialohanao ao alohan tafika lozaratra be fitsaharana tsy misy kinare miaramila mandrosoriza Kristi kapiteny mialohanao. Andeary andre ny tenin'Andriamanitra isika. Filazany tsara araka ny Jaona 7:1 ka hatramin'ny 7. Efa nivakitsika teo fa dia milaza ny nanasitranan Jesosy ny lehilahy iray teraka jamba hatrany ankibon-dreniny. Ary dia nakatsika ny loha hevitra hoe Jesosy Kristy fahazavany izao tontolo izao. Ho aminareo hatrany aniny Tompo. Amen. Nampahiratra lehilahy jamba hatrany ankibon-dreniny Jesosy Kristy. Ao no saitsika milaza fa izy ny fahazavany izao tontolo izao. Voalohany, izy ny fahazavany izao tontolo izao satria mijery atsika amin'ny fitiavany izy. Mijery atsika amin'ny masom-pitiavany izy. Hitatsika eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 izany. Ity lehilahy teraka jamba ity dia tsy nisy nahita raha tsy Jesosy mihitsy ny nandalo teo. Eto moa dia tsy voalaza akory na ny anarany na ny taonany, fa dia lazaina fa jamba hatrany ankibon-dreniny. Dikan'izany efa naharitra elany na teo azy. Ny mpianatra mba nandalo teo ihany fa tsy nety nahita azy. Ny jiosy marobe dia nandalo teo ihany fa tsy nety nahita azy. Fa mandiny voalohany kosa vao nandalo Jesosy. Voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra nahita ity lehilahy teraka jamba ity. Satria nahoana? Amin'ny masom-pitiavana no nijerevany azy. Manana fo antitra sy te hanampy azy izy. Ary fantary Jesosy fa tahaka ny zava-maniry mila ny taratasy havan'ny masoandro amelombelona azy, dia mila fahazavana koa ity lehilahy ity. Hoe andalo teo amin'ny jiosy fa tsisy nahita ity lehilahy teraka jamba ity. Ary ny mpianatra raha tokony haikiny hoe nalatsiny izay Jesosy Kristy fa ohatrany nandalo teto izay fa tsy hitanay izy ity, na ny tena marina tsy nirarahinay. Fa inona ny namaiky azy ianareo? Ny maiky indray ny hitadiny hoe iza ny meloka? Iza ny meloka? Ity lehilahy ity ve sa ny ray aman-dreniny? Nahoana no teraka jamba izy? Nahoana moa ny mpianatra ny manontany toy izany? Ny fotom-pisainana jiosy dia milaza fa raha misy aretina na inona na hatrany ankibon-dreny na azo taty aoriana dia vokatry ny fahotana avokoa zany. Ka tsy nanaiky ny mpianatra fa te hikaroka hoe tsy maintsy misy meloka atao na ny ray aman-dreniny na izy. Jesosy dia mahita fa fahajambana ara-panahy koa izany fotom-pisainana jiosy zany, ary te handravana izany izy. Te handravana izany izy satria hita fa manjary tsy ampy fitiavana, tsy manana fo antra, fa mainka ny tsaratsara. Izay no namainy Jiosy. Ary raha zany tokoa no fomba fisainana hoe tsika manakina amin'izao tontolo izao dia tsisy voavontsy tsika manakavy. Fa dia nametraka mazava ny Tompo hoe tsy mila miady hevitra amin'izany tsika, fa mbola ambony noho izany fomba fisaina, mbola ambony noho izany lalàna izany, ny lalàna ny fitiavana. Avy hatrany dia nampiseho ny fitiavany Jesosy. Da tsika amin'ny andininy 7. Namaly mahitsy Jesosy. Tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny. Tsy misy meloka izy ireo. Nanaherina ny Jesosy tamin'izany ny mihaino izany valiteny izany. Fa nasehony Jesosy mazava. Tsy ny tsaratsara ny mpianatra Jesosy, fa avy hatrany dia mba nampidiriny
tao anatin'ilay planiny fahazavana zao tontolo zao, ka nitohizany hoe tsy lehilahy io no nanota nandray aman-dreniny fa hanehoana fa mba hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy, ary isika izany mila manao ny asan'Andriamanitra izany. Nasehoan'i Jesosy mazava hoe tsy izany ny fomba fitondrantena tsara, tsy izany ny fomba ahitana vahaolana, tsy ny hamantatra ny hoe iza ny diso, tsy mainka ny tsaratsara. Fa raha mbola izany no ataontsika dia mbola hitoetra amin'ity fahajambana ihany ity lehilahy izay efa mahantra ity, ary mbola hitoetra amin'ny fahakiviany ihany, nefa tsy izany no nahatonga avoaka aty amin'izao tontolo izao Jesosy. Asehoan'i Jesosy fa ny aneho ny asan'Andriamanitra, ary izany no ampianariny antsika eto, izay mbola jamba ara-panahy, izay mbola feno fankahalana, feno fitsaratsarana, feno fanomezan-tsiny, aoka hijery amin'ny masom-pitiavana tahaka nataon'i Jesosy iky. Ny asan'Andriamanitra ry havana dia ny fanehontsika no mahatompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjakan'i Jesosy Kristy. Rehefa izy no naneho izany, fa ny faneketsika no mba hanehontsika izany keo natrehan'izao tontolo izao, ary dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany. Hiditra amin'ny tapany faharoa isika, tena fahazavan'izao tontolo izao Jesosy Kristy satria modely amin'ny asan'Andriamanitra izy. Hitantsika ny andininy fahaefatra sy fahadimy izany. Ao anao Kristy, isika tsy maintsy manao ny asana izay naneraka raha mbola atoandro. Tsy maintsy. Ary ny tenin'ny tompo moa dia mazava, zanak'olona tsy mba manana izay anotrinany lohany, fa dia nanao ny asa tokoa. Hoy ny famontinan'ny apôstôly izany fandalovan'i Jesosy tetỳ an-tany izany hoe nandehandeha nanao soa. Misy fetrany nefa ny fotoana izay tsy maintsy niasany tetỳ. Ary manome lesona antsika koa izy ny amin'ny hoe misy fetrany koa ny fandalovantsika etỳ an-tany, ny azoantsika manao ny asan'Andriamanitra, ka aoka tsy hanjeny ny andro lava isika, araka ny teniny hoe raha mbola atoandro ny andro, tahaka ny andro anankiray izay tsy maintsy ho tratran'ny hariva ho tonga ny alina, tsy afaka miasa intsony isika. Noho izany tsy tokony hangatakandro isika raha mbola afaka manao ny asan'Andriamanitra. Hoy aho hoe tsy ny tsaratsara ny apôstôly Jesosy Kristy, fa napiditra azy ireo ao anatin'izany planiny asan'Andriamanitra izany, araka ilay teniny teo hoe isika. Tsy nilaza izy hoe izao rery ihany, fa isika tsy maintsy manao ny asan'Andriamanitra, ary izao sy anao koa izany. Ka aokantsika tena sikitonitra fa tiantsika ny tompo. Aza mieritreritra hoe mbola lava be ny fotoana. Azarovy ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe mampianara anay hanisa ny andronay, hahazonay fohendry. Jesosy moa dia nanamafy amin'ny andininy fahadimy. Raha tia amin'izao tontolo izao dia fahazavan'izao tontolo izao aho. Fahazavan'izao tontolo izao aho. Tsy misy maharoaka ny aizina tokoa afa-tsy ny fahazavana ry havana. Jereo anie le maizina be eo an-tokotany amin'ny mamaton'alina iny, fa rehefa arehitra ny jiro na dia ampola ray aza ny rehitra ny manodidina n'izany ampola rehetra izany dia lasa mazava avokoa. Araka sarintsika koa izany, itsika koa dia nomen'ny tompo izany asa sy voninahitra izany, itsika no fahazavan'izao tontolo izao. Averina ihany fa eto dia misy fahajambana anankiroa. Voalohany ny fahajambana ara-batana, nahazo ilay lehilahy teraka jamba, fa ao koa ilay fahajambana ara-panahy. Dia hoy Jesosy mamarana an'iny, ny raiko miasa mandraka ankehitriny, ary izao koa miasa. Izay mihitsy no mahatompo ny tompo azy, izay no mampanjaka ny mpanjaka azy. Ary tiany ananantsika sy anao koa izany toetra manompo hatramin'ny farafofinaina, manompo amin'ny fifaliana, mitondra fahazavana izany. Fahatelo sady farany, Jesosy Kristy no fahazavan'izao tontolo izao satria manasitrana izy. Andininy fahaenina sy fahafito. Nasehoan'i Jesosy fa tsy ady hevitra ny maha-kristianina, tsy teny fotsiny. Izany mantsy ny saika mbola sisian'ny apôstôly sy ny jiosy izay nanatrika. Izy aloha no nanoty, ny ray aman-dreny ny sahizy. Fa avy hatrany dia niditra
tamin'ny asa fanasitrarana Jesosy. Ao amin'ny andininy fahenina, nandora tamin'ny tany izy, nanao feta tamin'ny alalan'izany ary nahosiny ny mason'ilay jamba izany. Hitantsika amin'izany ry havana fa samihafa ny fomba nasitrana an' Jesosy. Raha nasitrana ny boka folo-lahy izy, ny teny fotsiny izy dia nadio ireo, teny an-dalana dia nadio. Eto kosa izy dia namolavola fotaka miaraka tamin'ny roro, ary io no nahosiny masony. Ka tsy ilay fomba akory no zava-dehibe, fa ny fahefany manasitrana. O Jesosy, andeha sasao no masonao any amin'ny fariha Siloama. Inona moa ty farihan'ny Siloama ity? Antsoina koa izy io hoe farihan'ny Ezekia mpanjaka. Ezekia mpanjaka, satria izy no nanamboatra azy tamin'ny taona 700 talohan'i Jesosy Kristy. Ao Jerosalema misy an'izy io, ao atsimon'ny manda ao, izay mamefy an'i Jerosalema. Toerana efa fantar'i Jesosy tsara satria efa nampianatra teo izy. Nandeha tany ilay jamba ary dia voalaza fa niverina izy nahiratra. Nandeha nisasa tao amin'ny farihan'ny Siloama ilay jamba ary niverina nahiratra. Naninona izy no sitrana? Ny finoana no nasitrana azy. Na dia lehilahy lehibe azy izy dia nanaiky ampitiavana hosorana fotaka ny masony. Ary na dia jamba aza izy dia nanaraka ny baikon'i Jesosy hoe mandehana makany amin'ny farihan'ny Siloama. Tsy nisy fisalasalana angamba ny olona eny an-dalana mety hanakora azy, fa dia tena amin'ny fankatoavana sy amin'ny fanetretena no nanekeny ny baiko anankitelo mandeha, milaza finoana zany, manasa kisary ny efa hanadiovana azy, na ny vatany, na ny fo sy ny saina amam-panahy, ary miverina amin'i Jesosy rehefa sitrana. Betsaka tokoa ny olona no sitranin'ny tompo nahazo fitahiana fa tsy miverina rehefa voatahaka aok'izany. Izany hoe sady nahiratra ara-batana ity lehilahy ity no nahiratra ara-panahy. Hatray ny tena fahasitranana ry havana. Tsy ny hoe ny afaka n'ilay mamirifiry antsika foana, fa ilay fifandraisana azo antoka mafiorina miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ry havana, hitantsika amin'izao fa tsy mba renirehina amin'ny tompontsika. Mahita antsika izy, na dia tsy mahita antsika aza ny fiarahamonina, mahalala ny aretintsika izy, mahalala io famoizam-po antsika io izy. Ary tahaka ny nataony tamin'ity jamba ity, tsy mamelana ho irery izy. Manana ny fotoanany sy ny fomban'izy, fa mila mahatoky azy isika. Mieritreritra ny hanome fiainana vaovao tahaka izay nomeny ity lehilahy teraka jamba ity ho anao izy. Ka dia katoavy ny teniny, miomana hiaraka aminy, na marary isika na sitrana. Dia ho azy irery ny voninahitra. Amen. Anjaranao zay mahalala no mampiditra ao ambala ireo zay naniasy fitiavana izao tontolo izao no nanoloraniny ainy tompo efa voadidiny tamin'ny rany ireo olo
fijalina radizay anjaranao zay mahalala no mampiditra ao ambala irehony zay naniasi fitiavana izao tontolo izao no nanoloraniny any tompo efa voavidiny taminy rany olona rehetra eto antany fitiavana izao tontolo izao no nanoloraniny ainy tompo efa voavidiny taminy rany olona rehetra eto antany. Amika azambamana ifona izy wehu manulona upitarika indiana fitiavana izao tontolo izao no nanoloraniny any tompo efa voavidiny taminy rany olona rehetra eto antany fitiavana izao tontolo izao no nanoloraniny any tompo efa voavidiny taminy rany olona rehetra eto antany. Hivavaka sy fitiariavana. Misotranao zay Andriamanitra rainay noho izany fampianarana nomenao anay izany. Anehoanao indray fa Jesosy Kristy zanakao tompo sy mpamonjy anay dia fahazavana izao tontolo izao. Manazava ny fonay feno aizina, feno fankahalana, feno fitsaratsarana, fanoloehana ny tsinany amin'ny hafa foana. Tompo, ianao ny amindra fo aminay ary dia anova ny fo vatonay ho fo nofo tokoa. Misotranao izay mampianatra anay fa mila manana masom-pitiavana tahaka anao. Mila manana fo antra mifanerasera amin'izao tontolo izao. Satria natao hitondra ny fahazavana koa izahay. Tsy izahay no tokony tsaratsara azy ireny. Ianao ihany no mpitsara marina. Fa manadidy izahay hito anazy. Koa amboary ny fosiny ny saina mampanahy anay. Amboary ny fomba anay rehetra mba hanahaka an'izany fomba anao izany. Ataonao olona maro ho anao Kristy. Dia mbola petraka aminao ny fiatrehanay hiterety mandringana coronavirus ity. Omeo hery, omeo fanantenana ary omeo faharetana izahay. Dia ianao mbola hiasa mahery amin'ny tsirairay ary samy marina tsara. Mahatoky izay fa ambony noho ny hery fiarovana, ny fiarovanao amin'ny alalan'ny anjelinao. Apetraka aminao ny dokotera sy ny tokony andraikitra ara-pitsaboana rehetra. Mbola homenao ny fahendrena, homenao hery, homenao fitiavana. Mba ho ratsan-tananao mihitsy ireny mikarakara sy mampahery ny marary. Apetraka aminao ny mpitondra fanjakana sy ny manandraikitra rehetra. Apetraka aminao izao tontolo izao. Hay andray lesona amin'izao fitsapana mamay izao. Dia misaotra Tompo mian'ny fivavaka.
misaotra fa tia anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.